Manahoana daholo indray isika rehetra ny tokantrano any izay manaraka ny antsakiram-piderana ny amin'ny androany. Ny groupe Nosy izay namantsika avy lavitra no vahintsika ny amin'ny androany. Alohan'ny andraisan'izy ireo ny micro hiderana an'Andriamanitra dia andeha ho lazaiko amintsika ity teny anankiray izay ampahery antsika izy ity. Mankalaza Jehovah ary olony masina ka midera ny anarany masina.
manoloanantsika amin'izao fotoana izao a faly miarabantsika ny tokantrano tsirairay avy any ny lohatenin'iranay manaraka izay hoentina eto a dia mitondra lohateny hoe ampelatananao dia ao anatin'ny tononkira misy ny afatra dia mino finaritra ry tompoko. Tananao Jesosio no ametrako-ny fiainako eu no mahatsarany anisy ny ampitsoko ampelan-tananao no fidiko vatolampy izay tokiko reo debideby sy aiai mizinga amoko ampelan-tananao Jesosy eo no tena fiainana edile fifalimy erina tsy azo anterana ny fanantenana oailatry zaova aolana hoany zao tontolo izao de ny mitoetra eo ampela-tanana izao tontolo izao mamidatra de fiainana mandalo nelina ka tena favalony faray mitandrema zao sondrianao aza manjeny andro lava fizao rehetra izao tsy maintsy orava kaza ametranao ny fanantenanao ampela-tananao Jesosy eo no tena fiainana nedile fifalimy erina tsy azo anterana ny fanantenana oailatry zaova aolana hoany zao tontolo izao de ny mitoetra eo ampela-tanana ampela-tananao Jesosy eo no tena fiainana nedile fifalimy elina tsy azo anterana ny fanantenana oailatry zaova aolana hoany zao tontolo izao de ny mitoetra eo ampela-tanana ny hira manaraka hoentin'ny groupe nosy androany a dia mitondra lohateny eo hoan'i Jesosy irery ihany ao anatin'ity hira ity a matoa atao hoe ho an'i Jesosy irery ihany le hira vavaka
no fanondrinay isika ny atokantrano tsirairay avy any dia mba hiaraka hivavaka aminay hiaraka angataka amin'Andriamanitra. Ao anaty tonkiratrano no misy ny efatra ka dia mino finaritra trano tompoko. Sulla faccia
Sika andrainy tenin'Andriamanitra efa mahazatra antsika loatra dia ano fahalalana amin'izany mba hahatonga antsika mipotera an'Andriamanitra. Ka ny salamy voalohany no raisitsika amin'ity androany ity. Salamy voalohany. Ka ny toetra n'Andriamanitra amin'izany salamy voalohany izany no raisitsika mba hahatonga antsika mipotera an'Andriamanitra. Vakeko ary ny salamy voalohany ka ny tapany voalohany dia sambatra ny olona izay tsy mandeha amin'ny fisainany ratsy fanahy, tsy mijanona amin'ny lalana falemim-panota ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Nisy toetra telo miiba reo ataon'ny olona anankiray: mandeha amin'ny fisainany ratsy fanahy, mijanona amin'ny lalana falemim-panota, mipetraka amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Ny olona tsy manao an'ireo zany dia sambatra. Tena misy endrika poetika, poezy mihitsy ao anatin'ilay izay endrika littérature mahafinaritra ny fanaovan'ny mpanao salamo azy, tononkira hafa kely mihitsy. Fa tsy mijanona amin'izay tsika fa nitady avintsika dia hoe inona ny toetra n'Andriamanitra izay tokony jerantsika azy. Ny olona izay tsy manao an'ireo toetra ireo zany dia izao ny lazain'ny soratra masina azy ny mandinin'ny fahatelo: tahaka ny hazo amboleny eo amoron'ny rano velona izy izay mamoa amin'ny fotoany, ny raviny koa tsy mba malazo ary ny asany rehetra ataony lavorary avokoa. Ny olona zany tsy mandeha amin'ny fiainsainany ratsy fanahy, tsy mijanona amin'ny lalana falemim-panota, tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa inona no ataony? Lalàny Jehovah ny sitrany ary ny lalàny ny saintsainy andro aman'alina. Zany hoe mankasitraka sy mandinika mandrakariva ny amin'Andriamanitra, ny lalàn'Andriamanitra sy momba n'Andriamanitra izy. Tena miezaka mihitsy mitady firaisana amin'Andriamanitra izy. Tsy manao rehetra zavatra nataony rehetra teny aloha zay miray mipetsapetra amin'ny ratsy fanahy sy ny mpaniratsira sy ny rehetra, fa mitady mihitsy ny firaisana amin'Andriamanitra, ny fiarahana amin'Andriamanitra, ny mandinika sy misainany amin'Andriamanitra. Dia inona no ataon'Andriamanitra? Mandray an'izany olona izany ary mametraka azy amin'ny toerana anankiray izay tena tsara tokoa. Dia ninona? Toerana eo amoron-drano velona. Raisinao tahaka ny hazo anankiray zany ny olona miray amin'Andriamanitra dia ambolena eo amin'ny akaiky ny rano velona. Ary tena mikebona, tena hita mihitsy misy aina, satria izany rano velona izany no manome aina azy. Ny fakany zany dia maka tsiro avy amin'izany ranona velona izany. Ary dia vokatr'izay mamoa fotoana izy, ny raviny tsy mba malazo ary ny asany rehetra ataony lavorary koa. Ilay rano velona no mahatonga azy manana an'izany rehetra izany. Izy moa ilay rano velona? Ilay Andriamanitra izay tiany iraisana, tena dinihany isan'andro momba azy, tena tiany ho fantarina. Ilay saintsainy andro aman'alina ny lalàna, izany no manome azy. Ka tena zava-dehibe ny afantarantsika fa ao anatin'izany resaka poezia sy tononkira somary misy endrika littérature hafa kely izany izay ataon'ny mpanao salamo, dia manome endrika an'Andriamanitra. Izasy ianao zany ilay tian'Andriamanitra, tena mitady firaisana amin'Andriamanitra, dia amboleny eo aminy, eo amoron'ny rano velona. Ary tena hafa mihitsy ny zavatra mitranga
amin'io eo moron-drano velona Jeremia toko fito ambin'ny folo ka ny andin'ny fahavalo de misy an'izao teny zao Jeremia toko fito ambin'ny folo andin'ny fahavalo de ozy izy amin'ny anaran'i Jesosy fa ho toy ny azo ambolena eo moron-drano izy izay mamaky eo anilan'ny rano mandeha ka tsy atahotra na de avy aza ny anandro sady ho maitso ny raviny ka tsy anay izy na de miantona aza ny andro fa tsy tsatra ny famohany hitany mpaminany Jeremia mihitsy ty tonokeram-panao salamo ty de namboariny ko fomba tsafatopoko fomba fiteny ny olona zay miaraka amin'Andriamanitra de Andriamanitra mihitsy ny manome ny aina ahafahany mivelatra zava-topoko voalohany indrindra mamoa amin'ny fotoana izy mamoa amin'ny fotoana izy Andriamanitra mihitsy ny mampamoa azy amin'ny fotoany izany hoe na miverimberina isa-taona azy amin'ny famoazana tena azo mitohy foana amin'ny fotoana ohatra hoe amin'ny fotoana ririnina vokatra ny zavoka mamoa foana izy isaky ny ririnina mitohy izy amin'ny famoazana zany ary eo amin'ny revony ara-panady izao miaina fiainana mahasoa izy mitondra ny vokatry ny fanahy izy araka mbola azany Galatiana toko 5 vokatry ny fanahy reo rehetra io satria ilay rano velona no mamatsy azy manome azy ny tsiro ahafahany mivelatra zany ange ny Andriamanitsika mahatonga atsika hanana fiainana feno fahasoavana sy vokatry ny fanahy ny fiarahantsika aminy izy mihitsy no manao an'izany satria izy ny rano velona manome aina ary aveo de hoe ny raviny koa tsy mba malazo zany hoe velombelona sady matanjaka izy eo amorony rano velona tsy malazo ny raviny hita mihitsy ety ivelany fa tena mandrombona ary tena mitombo ao amin'ny salamo 2:20 de zao no lazay mpanao salamo azy salamo 2:20 ka ny 2:13 de ozy izy naran'i Jesosy ny marina amin'olona tahaka ny Rofia isandrahaka tahaka ny sederan'ny Libanona izy efa nambolena tao tranon'i Jehovah izy ka maniry ao an-kianjan'Andriamanitsika izany izasy ianao nambolena tao trano de Andriamanitra no manome atsika ny famelombelomana Andriamanitra manome atsika ny fahatanjahana ka ny ravitsika ny ravina eo amitsika ny fiainatsika tsy mba alazo Andriamanitra no natao izao atsika tena tokony hitiaratsika zany ary ny farany de hoe ny asany rehetra de ataony lavorary avokoa tafita amin'ny ezaka ataony izy ataony lavorary avokoa tafita amin'ny ezaka ataony tena lazaiko anao fa na misy zava-doza aza mahazo azy de zao mbola oneran'Andriamanitra zany ary ataony tafita sy lavorary avokoa ny zavatra ataony Joba ilay mpanompon'Andriamanitra ilay tsy nahitana zavatra tsy nety hitan'Andriamanitra hoe tsy nisy lehilahy tahaka azy eny ambonin'ny tany fa marina manao zay maitso anatry Andriamanitra de zany mihitsy tena zava-doza nazo any Joba na ny tarana ny aza de ringana fa men'Andriamanitra indray izy aveo satria mahatoky mamboly eo amin'ny rano velona ary za de milaza aminao fa misy namako zay tamin'iny rivo-doza nahazo any Tomasiny ity de tena mahatoky an'Andriamanitra na teo aza ny fahavoazana mafy nahazo azy tamin'iny rivo-doza iny nahazo ny tranony sy ny fananany rehetra de nahatoky an'Andriamanitra ka hoy izy tamiko ny Andriamanitsika de Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra moa izy Andriamanitra tiatsika manana zavatra hamohana atsika ary tahaka ny Joba de tahaka izany koa tsy niala tamin'Andriamanitra vao maika tsotra azy no namakeo Andriamanitra nijery zany ary hijery anao koa amin'izay zavatra mety mahazo anao ankehitriny satria rehefa Andriamanitra no iraisantsika rehefa ambolena ho kianjan'Andriamanitsika eo morony rano velona isika de ny Andriamanitsika no miay atsika tsy misy atahorantsika ary izao mba tiako fantatra kely tiako azonao kely androany ohatra ny hoe azo ambolena morony rano velona miaraka amin'Andriamanitra fa ny ratsy fanahy kosa de ao amin'ny andimy ohatra tahaka ny akofa ahelin'ny rivotra zany ny ratsy fanahy ohatra misy zavatra hafahafa eto ny marina zany miray amin'Andriamanitra de ohatra ny hoe mifantsika eo morony rano velona de eo tsy afaka mandeha eo ohatra ny hoe de eo ny iverana fa ny ratsy fanahy
dia entiny rivotra dia mandeha dia mahita zavatra avotra n'izao kanefa tompoko hiamparan'inako velon'ny rivotra iny dia izao ho agny amin'ny toerana izay hahavaty azy fa le azo orindrany velotrany tsy mihetsika dia mitembona maniry tsara araka mbola aza teo mamoa amin'ny fotoany tsy malazo ny raminy ary ny asandre atao lavorarako aza matahotra ianao andao mpiderin'Andriamanitra tsika fa natoa ohatrany hoe voasakatsakana tsy manao an'ity tsy manao an'ity satria tenen'Andriamanitra zao no atao dia ty azo atao dia mahita andratsoana manao an'le izy aza matahotra ianao fa ny Andriamanitsika tokony moderenao satria eo amoron-drano velo ianao no maniry dia mitrebona ianao zany tokony iaratsika n'Andriamanitra Andriamanitra tsara ny Andriamanitsika Andriamanitra tiatsika ary Andriamanitra mamelona atsika amin'ny alalan'ny rano velona zay izy mihitsy zany rano velona zany ka tsy hider azy ianao androany tsy anamboatra ny fiainanao mpiderin'Andriamanitra ve ianao androany manomboka androany ary ianao zay fazatranao zany dia hanamafy kokoa hampitombo kokoa ny fideranao n'Andriamanitra amin'izany toetra amin'izany tsara loatra ny Andriamanitsika mpanao tsara ny Andriamanitsika ka mety piderana ko dia manasanao andao hisaintsaina ny amin'ny fiainantsika hideran'Andriamanitra no izany toetrany izay mandray atsika mamboly atsika ao amin'ny kianjan'Andriamanitsika eo morony rano velona ary mampamoa atsika tena miasa atsika mahavoky sady tsara sika tsy ndravitsika maitso sady tsy mba manazo ary mamoa amin'ny fotoantsika amin'ny fiarana amin'Andriamanitra satria izy manao izany rehetra eo amin'ny fiainana sy eo amin'ny fiainanao tanteraka aminao izany amen. Getsemane no taruna eto izao badadidina uve tantarapamunzenirai lai tumpule ibe ilai zanakinirai nunaneu ni fitiavani teti ni lauzani nidina iziana vucha laila pasuni twerani nafuni sini lauzani hitana uve hirea vonira iri taununi tunjani nutakusi nutana nessuno non l'hai perfettiavana lai ura tau Getsemane nubenzuna etisa Teolai tumpulei pe niluzinyutaku sinyalau nisijapunirai nifalutanterani izai namenuni kapukani yaretanyabuku ire panaitai nanalebe Ilai tumpunau zereu Itabesara nutabe Nuyanau nunanu lurani Rani Faizi refati Tetia chami farani
fadiranovana ny tompo nanekeny fanavotana hoanao sy hoay ny solo anao ray be fitiavana Deus cara ya sembuana será sarà fadira nuvana ne tumpu nane kiri para butara wana usiwai ni sulu ana urai befitiavana nane kiri para butara wana usiwai ni sulu ana urai befitiavana inoko fa niara-nihira taminay nareo tany atokantrano tany tamin'ny hira ilay ora atao Getsemane iny e. Nafinaritra be ngamba raha ohatra hoe niaraka aty tsika fa hira tolotra manaraka ito a dia mbola hira haintsika sirairay avy any mitondra lohateny hoe ny lasa namonjen'ny tompo anao. Ao anaty tononkira foana misy ny efatra dia firarianay a mba hiara hira aminay anareo any atokantrano any ary arideran'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Katarunao nilas senamunzeni tupuanao Apuntadidinao fatanao na maheringue fateu liarusinitay teu anulloni lusabe nanzu casa milufikia ni fono maerenzare aneu David fazeso yara mitumani yamina si umurane difícil janizai ahazwana família matu que chame farani vonyara muni namini deso au kufanta chao Durante mas na fitaraja Iro de sinandalo favorito bebê Bani fampiva vau tudo isso Nada bugini fafa sana Leuruna malalana Mandina sini lua bavianau Faluza bisetambuzau Eti antani noa Itara fauriana Lebe Ni fama tuki Ni tumbe fani tene yatona Mandalo Sans luzes ai changisau cadem Au chana watai Relasana munzeni tu buana Si umurane Nifise janizai ahazwana Família mahatu kachame parani Ponyara muni namini deso
fitaraja ireo de tsy nandalo fahorinebe mba mifampivavao todisoa tsy omorane ny fisedrany izay ahazo anao fa mila mahatoky hatramin'ny farany fa miara-mony naminy Jesosy aoko fantatrao tsinjoran-drano masina fitaratra ireo de tsy nandalo fahorinebe mba mifampivavao todisoa mba mifampivavare o todisoa. Jamba fantaciao fa wente nutsarai nagi Filibana yainana namdavanani tumputi muefano sainina dayau diwisi
Antsika mandrakariva ny anaran'Andriamanitra noho ny fotoana sy ny tombontsoa izay omeny atsika na fahatsika nanaraka ireny fiderana ireny. Misaotra betsaka anareo any an-trano ary misaotra indrindra ihany koa ny groupe Nosy izay nanome atsika fotoana mamy tamin'ny androany. Ampitomboin'Andriamanitra aminareo mandrakariva ny talenta izay efa nomeny anareo. Alohan'ny sarahantsika ary eo ampamakivakiana ny tontolo herinandro izay misokatra ao atsika indray sy mandra-pahatonga ny fotoana izay mbola eo atsika eto ny amin'ny herin'ny androany dia ity teny ity no tiako apetraka aminareo. Mahatoky izay ny antso anareo sady izy ihany no hanefa izany. Ho tanteraka amintsika ny izany. Amen.